Ahemotra amin'ny fotoana manaraka kosa indray ny fiafaran'ny fotoana hanovana ny permis au biométrique raha tokony tamin'ity faran'ny taona ity no anatratrarana izany fotoana izay tsy tratra raha ny fanazavana ireo tompon'andrikitra. Azo atao tsara ihany koa ny mijery ny mombamomba ny tompony ao anatin'ny permis raha ny fanazavana no entin'ny tompon'andrikitra trany eo amin'ny sary ny velo Islay. Niteraka resabe teny amin'ny tambazotra sosialy andro maromaro izay ny mikasika ilay olona nikarakara taratasy tany États-Unis ka tsy nahitan'ny fitaovana tany an-toerana ny mombamomba azy tao anatin'ny permis biométrique izay nananany. Rehefa notsirihana tokoa ity permis biométrique ity tany an-toerana dia tsy nampiseho ny mombamomba olona. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny tompon'andrikitra avy ao amin'ny ministerany atitandy sy ny fitsinjaram-pahefana natria ny solotenan'ilay orinasa mamatsy ny fitaovana anaovany itony permis biométrique itony. Tany malagasy tany États-Unis ngamba izy zay raha tsy diso hoe nitondra le permis biométrique izy zany dia nikarakara dossier dia rehefa teny amin'ny tany filaminana moa zany izy ka neny le permis biométrique dia ohatran'ny hoe le QR code zany ohatran'ny hoe zavatra tsisy mitao ka eto zany zay dia hitondra fanazavana ary niporofonay tokoa zany fa tena biométrique le izy permis de conduire izy dia mipetraka eo ambanin'ity sarin'le olona ity le QR code. Io QR code io zany ny standardantsika malagasy moa zany dia misy ny chiffre anaky 7 miampy ny litera T ohatra ho an'Antananarivo, A ho an'ny Toamasina, U ho an'ny Toliary, D ho an'ny Antsiranana ary F ho an'ny Fianarantsoa. Io numéro ana licence atsika malagasy io zany no crypté ao anatin'ny QR code io. Rehefa crypté ao anatin'io izy dia misy ny appareil izay an'zareo zany na anivelany io itony smartphone tony afaka hidétecteny an'ilay QR code. Ka rehefa détecten'ilay QR code dia zavatra mbola crypté izany hoe mbola tsy ho voavakiny mihitsy no mipoitra ao fa tokony kosa misy application ho antsika malagasy zany no mamadika azy hitondra licence le permis malagasy. Mandeha tsara ary azo itokisana ny fiarovana misy amin'ny permis de conduire biométrique eto Madagasikara ary somary nisy fiantoana kely ny famoahana permis tetsy Amboda dia efa manomboka miverina izany amin'ity herinandro ho avy iny. 5 andro eo no anaovana ny permis iray raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Dia nisy ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana zany tafiditra tao anaty izany centre matriculateur nisy ezaka tamin'ny RRI ary anisan'ny tanan-dalana voalohany tamin'ny centre matriculateur Antananarivo azony RRI-ana zany. Raha 3 volana izy teo aloha tafavoakana tao anatin'ny 5 andro. Raha ny fanazavana azo androany dia efa mahatratra ny amin'ny 520 isanjato any ny isan'ny permis voavadika au biométrique eto Madagasikara. 420 isanjato kosa zany atazany raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Tsy ho tratra noho izany ny datiny 1 Desambra tokony hataperan'ny fanovana ny permis de conduire au biométrique fa tsy maintsy Ahemotra amin'ny fotoana manaraka.